eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandaharany iarana fiangonana refi androndra kely miaravantsika tompoko amin'ny anaran'i jesosy no androsoana mitokantranontsika amin'ny alalan'izao fandaharana mahafinaritra izao teo afaka va ianao manonona tompoko ny fiadanan'andriamanitra ho aminao sy ny ankonanao amin'ny fiainanao rehetra ary ao anatin'ny fanarano ny fandaharana dia irotsaka aminao ny fitahin'andriamanitra tsy mialamaina ary tsy matiantoka ianao ao anatin'ny fotoana izay andrelesanao ny afatr'andriamanitra makasitraka anao ny fanarahana hatramin'ny faransady ny fandaharana tompoko ary ivavakintsika ho fanomboantsika amin'ny fotoana ivavakintsika tompoko ry andriamanitra avo indrindro amin'ny anaran'i jesosy rainay ianao isoranay ny amin'ity fotoana ity izy ahafahanay miaindray ny teninao izay arena lavitra noho ny arena fantatra eto tany satria ny teninao dia nentinao namoronana zavatra rehetra ary ao anatin'ny teninao dia ianao mihitsy izay mikasika anay ary manova ny tantaranay misaotra anao fanamasina satria ianao ilay andriamanitra miara-miasa amiko eto androany amin'ny fampitana ny afatra rehetra amin'ny anaran'i jesosy ary miasa koa amin'ny lafin'ny teknika rehetra amin'ny anaran'i jesosy amen andehantsika maka ten'andriamanitra ao amin'ny epistily voalohany jaona ny andeha ho vakitsika ny jaona voalohany toko fahefatra andeha vakitsika eo amin'ny andininy fahasivy ny tenin'andriamanitra jaona voalohany toko fahefatra andininy fahasivy izao voasoratra amin'ny anaran'i jesosy izao no nanehoana ny fitiavan'andriamanitra antsika andriamanitra naniraka ny zanany latokana tamin'izao tontolo izao mba havelona antsika amin'ny alalany izao no nanehoana ny fitiavan'andriamanitra antsika andriamanitra naniraka ny zanany latokana amin'izao tontolo izao mba havelona antsika amin'ny alalany izao afatra izao dia nampitondrana ny lohateny hoe lehibe ny fitiavan'andriamanitra anao ntsika zanak'olombelona dia mahafantatra izany atao hoe fitiavana izany ny ten'andriamanitra nefa milaza eto hoe izao nanehoana ny fitiavan'andriamanitra antsika izany hoe andriamanitra dia tena tia antsika fa ny mampiavaka le fitiavana naseho an'andriamanitra antsika dia izao hoe tena fitiavana lehibe indrindra tsy misy olona na zavatra tsy misy zany ampitahaina eto ambonin'ny tany hoe manana fitiavana antsika olombelona mihoatra noho ny fitiavana naseho an'andriamanitra antsika izany hoe mety matsapy ianao fa tianao ny zanakao tianao ny havanao tianao ny vadinao fa tsy tianao mihoatra noho ny fitiavan'andriamanitra anao izy ireo izany hoe tena lehibe ny fitiavan'andriamanitra raha refesina fitiavan'andriamanitra antsika olombelona dia tena goavana dia tena goavana dia tena lehibe tokoa ozy angamba ianao hoe tena marina ve izany mbola tsy ary koa tsika olombelona mbola tsy ary kory ianao dia tena nanehoan'andriamanitra n'izany fitiavana izany ny jaona toko fahatelo andininy enambe folo ten'andriamanitra dia izy fantatry ny olona rehetra dia milaza hoe fa toy izao eo izany dia manambara hoe ohatry ny ahoana le hitiavan'andriamanitra antsika fa toy izao ny tiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay izany hoe tena nampiseho hoe atraiza ny lanjan'le fitiavan'andriamanitra antsika ohatry ny ahoana ny lanja le fitiavan'andriamanitra antsika ozy hoe nanome antsika izy ny zanany latokana io fitiavana io mantsy haitsika rehetra fa ny andrefesana azy tsy amin'ny teny fotsiny hoe ty fotsiny fa ny fihetsika ny zavatra natolotra izany no andrefesana hoe tena ty ve le olona tena atraiza ny fetra ny fitiavany ahoana lehibe any fitiavany tena mahafoy ve izy inona zavatra hafoy ny tena ny zavatra sy ny sisa izay azontsika andrefesana ny fitiavana faoka iantsaritsika inona ny zavatra nomen'andriamanitra antsika tsy hoe voaomen'andriamanitra antsika fa efa nomeny antsika dia ny zanany latokana nomeny anao izay manaraka ny fandaharana izao izany ho anao mihitsy ozy ianao ve mieritreritra angamba ianao hoe aiza kosa za zao ve nomen'andriamanitra ho any zanany eny tompoko ny valiny nomeny antsika nomeny anao ny zanany latokana
zay voalazany ten'Andriamanitra amin'Jaona 5:20 2 Jaona 5:20 2 manao hoe fa tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao teny manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany. Zany hoe Andriamanitra zany de tena lehibe de lehibe ny fitiavany atsika. Porofolo zany tamin'ny nanomezany atsika ny zanany, nomeny anao ny zanany, nomeny any zanany, nomeny atsika. Mbola tsy nafantatra akory tsika ny fisiny zany Jesosy zany de efa ela tsy voaomeny na hoe androany izy nanolotra zany fa efa lasa nomeny ny zanany natokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy. Zany hoe Andriamanitra zany de tena nanome antsika le fanomezana ngeza be de tsy iza fa Jesosy Kristy nomeny atsika zany. Efa nataon'Andriamanitra ny etsi-pitiavana, tsy hoe raha tena tia Andriamanitra, aiza Andriamanitra, inona ny azonao atao anahy? Efa nanome Andriamanitra, nomeny atsika izany fitiavana zany de tsy iza fa Jesosy Kristy zanany natokana izay nateraka teto ambony tany 2024 taona lasa izay no naterahany Jesosy teto ambony tany, nanaovany Jesosy nanolorany tena. Jesosy de Andriamanitra tao an-danitra, Andriamanitra zanaka izy kanefa de nanaiky izy noho izany proposition an'Andriamanitra rainy zany hoe aleo ianao alefa eny ambony tany ho viravirain'ny zanak'olombelona, azera aminao daholo ny sazy rehetra tokony atao amin'ny olombelona satria vokatry ny faratsitsika olombelona de tafasaraka tamin'Andriamanitra isika hatrany amin'ny saedena tao amin'ny nisy any Adamaseva ary mendrika ao antsika ny fahaverezana izay natonga ny tenin'Andriamanitra nylaza hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao. Ry havanao tena misy mpiti anao ary fitiavana ngeza be, tsy olombelona akory ny tianao fa Andriamanitra ilay namorona ny olombelona, namorona ny tany sy ny lanitra, izy ny tena tianao. Miozy angamby ianao hoe za manana olo-tiana, tena tia ny havako, tena tia ny vadiko, fa manontany anao hoe iza tamin'izy ireo zao nafoy aina ho anao, iza tamin'izy ireo no navita nanolotra aina ho anao mba hisoloana anao. Ary ity tena zavatra lehibe hoe andoka evakitsika any Romanina 5 fa tena mahagaga loatra ary lehibe de lehibe tokoa zany lanja ny fitiavan'Andriamanitra atsika zany. Tena fitiavana lehibe tsy misy ohatr'izany, tsisy azo oharina amin'izany fitiavana zany. Ozy tsika hoe ny reny tiany zanaka, fa zao ny fomba fitentsika malagasy hoe raha tiana raha hono ny zanaka rehefa manaikitra ny nono de akifika. Zany hoe mbola misy ihany zany ny fahalatsahan'ny fitiavany reny ny zanany. Ohatra anankiray hoe raha ohatra zao misy olona maty zanaka, tsy mbola nahita mihitsy tsika hoe iny koa le olona fa niteny hoe alao koa za fonosy miaraka aminy ao anatiny lamba ao, tsy nisy olona nafitana anao an'izany fa rehefa maty le zanany de naleviny. Andriamanitra nefa tsy mba toy izany fa nafony ainy mihitsy Andriamanitra, nanaiky ho faty Andriamanitra. Tsisy olona manaiky ho faty ho an'ny olona zany fa maton'ny olona maneho fitiavana de izy mbola velona de afaka maneho zavatra ho an'ny olona, fa hoe ndao ary anao vonoina ho solonitsy, iza reny navitan'izany? Tsisy navitan'izany loatra teto ambony tany de hoe tena ho vonoina ho solon'le anankiray, fa Andriamanitra nanao an'izany, ny sakrifie ny fiainany hoe alao izy vonoina hisolo toerana anahy, hisolo toerana anao. Zasy anao mendrika hoe ho sazina, zasy anao no tena hoe coupable meloka noho ny fahotantsika, satria ny fahotana ny tambon'ny ota de fahafatesana ozy ny bokon'ny Romanina. Ny tambon'ny ota de fahafatesana zany hoe tsika zao zany de noho ny fahotantsika de hoe efa kotiny efa maty tsika, kotiny nefa very tsika. Fa izao anefa Andriamanitra nanao premier pas, na hoe nanao etsika voalohany mbo fitiavana atsika. Tsy niandry atsika izy hoe alao aloha izy inona no ataondry zareo de hita koa ny atao azy, fa tsika tsy mirara azy, tsika ao anatiny tsy firarahina mihitsy. De Andriamanitra no nanao tetezana, nanao réconciliation ho antsika zanak'olombelona. Izy no nanao etsika voalohany premier pas mba hitiavana anao. Ary ankehitriny de ambarany amin'ny alala zao fandarina izao hoe tena tianao ange Andriamanitra, ianao mihitsy ny tena tiany. Ianao nga efa mieritreritra amin'ny fiainanao hoe tena potiky ty fiainako ty, tena tsy hitako tsozy atao amin'ity fiainako ty, tena za aloha tena hoe tsy hitako tsozy lalana ivoany zao hoe vaovao mafaly androany ambarako aminao fa Andriamanitra tena tianao. Ary amin'izao fotoana zao zany fitiavana zany androany de izao hoe ambarako aminao fa fitiavana nafoy aina, tsy misy lafoy aina
ho anao zany teto ambony tany afa-tsy Andriamanitra nafony aino anao Andriamanitra nafony aino ny zanany ho anao Andriamanitra tena tianao loatra izy ary androany raha vonina ianao andray zany fitiavany zany raha iny fa tena tianao Andriamanitra raha iny fa Jesosy mato anao teo amin'ny azo fijaliana de izao hoe volazany tena Andriamanitra fa tsy ho very ianao tsy ho very ianao raha mino an'izany andray zany fitiavany zany efa ela angamba nandrenesanao an'izany hoe Jesosy Andriamanitra fanahy masina efa ela angamba nandrenesanao an'izany tahaka ny hoe efa ela ve nafantaranao fa ohatra hoe eto ambony tany misy gâteau zany gâteau zany fihinana fa raha mbola tsy nihinananao zany de tsy misy fiantraikany amin'ny fiainanao hoe eninao ny tsirony nahazo aina be anao fa tena tsara le izy mofo mamy de ohatr'izay koa hoe tena tianao Andriamanitra eny sofinao zany androany tena tianao izy ahoana ny porofom-pitiavana nasehony anao nafony ainy izy ny ainy mihitsy no nomeny anao ny ainy mihitsy no nafono anao nanaiky ny anjadiny fatezerana rehetra izay no antony namonona an Jesosy teo amin'ny azo fijaliana araka ny voalazany Isaia fa nokapohany izy tahaka an'ireny ondry nentina ho vonona reny izy tsy nilobava tsy namaly Jesosy fa nanaiky izy nokapohana nitondra ny aretina nitondra ny fahotana nitondra ny fahadisoana karazana sazy rehetrarehetra ny sazytsika rehetra nazera tao an Jesosy avokoa zany izany no antony ijaliany Jesosy ka amin'ny fotoana amin'izay ny olona mino fa tena nomena ho azy Jesosy mino fa no fitiavan'Andriamanitra azy de nombona teo amin'ny azo fijaliana Jesosy velona izy amin'izao fotoana izao ary miaino tsara miandry tsara hoe iza ny vonina andray zany fitiavana ngeza be izay nomeny zany iza no mino fa tena tia azy Andriamanitra ambarako aminao fa tena tianao Andriamanitra ary tia hitondra ny fiainanao ho amin'ny tantara tsara lavitra tsy azo ampitaina na de kely akory aza amin'izao situationao ankehitriny zao de ozy ianao hoe inona ary ny azonao atao amiko voalohany aloha de zao efa vitan'i Jesosy avokoa ny famonjena rehetra ho antsika tsiraray avy io aretina izay mpandalo amin'ny fiaina zanak'olombelona hita maso de zao nentin' Jesosy teo amin'ny azo fijaliana io izany no fitiavana lehibe nasehony atsika nitondra ny aretintsika izy andoky vakitsika ny Isaia 3:10 Isaia 3:10 Isaia 3:10 andininy 4 5 6 amin'ny anaran'i Jesosy nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahotantsika kanjo isika kosa nanao azy nokapohina sy nasian'Andriamanitra ary napaorina nefa izy dia voalefona noho ny fahadisoantsika sy ny torotoroina noho ny helontsika ny fampijaliana nazoantsika fihavanana no namelezana azy ary ny diakapoka taminy no nahasitranana antsika isika rehetra de samy efa nani tahaka ny ondry samy efa nivilo amin'ny lalantsika avy sika rehetra ary nataony Jehovah niatra taminy avokoa ny helontsika rehetra inavy ny dikan'le hoe nanolotra ny ainy Jesosy fitiavana aloha voalohany indrindra tena fitiavana lehibe fitiavana tsy azo ampitaina amin'ny fitiavana hafa fitiavana tena goavana loatra ary tsy nisy mbola nanana zany fitiavana zany teto ambonin'ity tany ity fa Jesosy nanaiky Andriamanitra nanolotra nampiseho fitiavana atsika fitiavana fanolorana ny aina fitiavana naiky nampijaliana inona natonga azy nijaly inona ny endrik'ireo fijaliandreo inona ny dikandreo fijaliandreo nitondra ny aretina ry hafa nokapohana Jesosy nitondra ny aretinao ary inona koa voalazany ten'Andriamanitra nivesatra ny fahotantsika nivesatra ny fahotantsika na inona fahotantsika zany de natambesatra teo aminy noentiny teo zany fahotantsika izany mino an'izany ve ianao inonao ve zany raisinao ve zany androany ozy angamba ianao hoe de marina ve zany fa tena nataon'i Jesosy eny tompoko
voalazany tenin'Andriamanitra ary efa nitrangy zany marina fa ny masosika tsy nahitan'izany izay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe izay mino azy ny finoana matsy a zavatra inona zao ankehitriny zao présent zao nefa tsy hitanao inonao zao présent zao ny finoana inonao zao ankehitriny zao am'izao ora itenenako zao fa misy le izy inonao fa misy le izy zao ankehitriny zao na de tsy hitan'ny masonao azy izany ny atao hoe finoana tsy mbola hitanao Jesosy a tsy mbola hitan'ny masonao izy kanefa inonao fa nanolotra ny aina izy nokapohana noho ny aretinao ary nitambesatra teo aminy ny fahotantsika tsiraray avy ry havanao raha mino an'izany ianao izany fitiavana ny men'Andriamanitra izany de tena hitondra famonjena lehibe ho an'ny fiainanao zany tsy ho very ianao zy ny tenin'Andriamanitra izao mantsy ry havana io fitiavan' Jesosy atsika io fitiavan'Andriamanitra atsika io a de tena voaraitsika arabaky teny ary misy fiatraka any amin'ny fiainatsika tsy hoe rehefa tonga any an-danitra zany mantsy ny eritreretin'ny olona hoe tena mbola any an-danitra anie zany e za zao am'izao no mila famonjena andraso aloha fa tena misy impact amin'ny fiainanao zao ankehitriny zao zany fitiavan' Jesosy zany tsy any an-danitra akory ny olona mila fanasitranana raha nitondra ny arentsika Jesosy any an-danitra tsy misy fahoriana tsy hisy tomanitsolo zy ny tenin'Andriamanitra fa fanany ranomaso rehetra tsy hisy alahelo any fa eto amin'ity tany ity no mahatsapa maniry firy mahatsapa marary ny olona ary zany natonga an' Jesosy nitondra n'izany mba hatonga anao hiala ao anatin'ny fanaitainana am'izao andro andalovanao am'izao havelomanao eto ambonin'ny tany izao ozy ianao hoe amin'ny fomba ahoana nandraisako azy raha ny anjato tao am' Jesosy zany aretina zany rehefa aretina rehetra tsy hoe ny cancer kosa angamba tsy netin'i Jesosy fa grave loatra zany angamba ny tumeur kosa angamba tsy netin'i Jesosy fa grave loatra zany angamba tsy fantatra karazana aretina zay am'izao fotoan'izao fantatra hoe tena grave reny aretina reny fa ninona aretina netin'i Jesosy zany ary zay no mahatonga atsika tomina amin'ny anaran'i Jesosy hoe voalohany aloha de mila inonao mila raisinao io fitiavana io sao mantsy ninona fanomezana nomenan'ny olona rehefa tsy vonikandray izy de tsisy nininao tsapany misy olona ve na me volabe anao tsy mety mandray anao ono mba misy fiatraika any amin'ny fiainanao ve zany be de be ny olona na eniny am' Jesosy fa tsy vonina ny andray mieritretra izy hoe izy tsy vonina ny andray de miasa ho azy eo fotsiny Jesosy non fa tsoina be zany fa Andriamanitra naneo fitiavana Jesosy tena tianao fa ianao mila mihetsika mandray an'izany ahoana nandraisanao an'le fitiavana ka tonga anao hisitraka ireo fahasoavana be ireo fitiavana be averiko ihany lehibe ny fitiavan'Andriamanitra anao izay no lohatenin'izao tenin'Andriamanitra zaraiko aminao zao hoe lehibe ny fitiavan'Andriamanitra anao io raha mbola velona ianao de tianao Andriamanitra ary miandry anao izy mandrapikipo masonao hoe rovina ary ianao ny andray zany fitiavana zany rovina ary ianao ny atsapa hoe nde ho raisiko fa kaive tena tia Andriamanitra marina fa tia andray aman-dreniko fa voafetra ny fitiavany tsy nisy nafoitena hoe alao zaho faty amonjy an'ity zanako ty tsy nisy nanao an'izany fa Andriamanitra nanao an'izany tena tianao Andriamanitra tena tia Andriamanitra tena fitiavana lehibe ny fitiavan'Andriamanitra ary izany indrindra no hitomana atsika hoe misy ny olona miteny hoe aleoko aloha manaraka ny tenin'ny dadanay aleoko aloha manaraka ny nenay tsara manaraka ny teny ray aman-dreny fa misy fotoana angena ray aman-dreny zao raha mitona ny olona mba tsy ho tian'Andriamanitra aza manaraka an'Andriamanitra aza mino an' Jesosy zany ianao marina fa tiatsika ny avatsika fa voafetra tena hoe tsy azo ampitahaina amin'ny fitiavan'Andriamanitra atsika ny fitiavan'Andriamanitra zany de tena hoe incomparable tsy azo ampitahaina tsisy fitiavana azo ampitahaina amin'ny fitiavan'Andriamanitra atsika izany milaza aminao na hitady ianao n'aiza n'aiza tsy misy fitiavana noho ny fitiavan'Andriamanitra anao zany tsisy fitiavana lehibe mihoatra no fitiavan'Andriamanitra atsika ry havana ary izany indrindra de porofon'Andriamanitra hoe raha vao mino an'izany ianao raha vao raisinao amin'ny fonao rehetra zany tena tapa-kevitra any anatona an' Jesosy nde ho raisiko zany fitiavan'Andriamanitra izany inona le fitiavan'Andriamanitra Jesosy natolotra ho anao maty eo amin'ny azo fijaliana vonina venao ny andray azy zao ny teny hoe izay mino azy
de tsy ho very raisoary jesosy inoy ary io jesosy io manapa-hevitra ianao hanolotra ny fiainanao an'io jesosy kristy io manomboka am'izao masinandro ankehitriny izao ary zao voalazany tenin'andriamanitra eo amy romanina andeka efa kitsika eo amy romanina toko 5 anamafisako an'izany mino fa efa tena maika mihitsy ianao zao hoe andray an'izany vokatra zany a eo amin'ny fiainanao zany fitiavan jesosy zany ary tena marina be zany alohany amakiko ten'andriamanitra de laza aminao fa za zay mitorony ten'andriamanitra aminao zao a de tena efa nanota petsaka amin'ny fahotana efa niainako fa rehefa niraisiko fitiavan jesosy a tonga tao am jesosy am'izay a de zao jesosy kristy zao a de marina mihitsy fa rehefa mandray azy ianao rehefa mino azy ianao de zao hoe manomboka manjaka eo amin'ny fiainanao izy a ary ao anatin'ny teniny ao anatin'ny fotoana rehetra zay ranao am jesosy a de zao hoe mikarakara anao jesosy a manafaka anao jesosy a mitondra anao amin'ny fiainana spesial fiainana meilleur vie zany hoe fiainana tena tsara indrindra mbola tsy misy fiainana tsara indrindra noho izany ozy angamba anao tsara manana vila na mbola tsara lavitra noho izany fiainana manana jesosy fiainana miaraka am jesosy fiainana hafa mihitsy zany fiainana misy mpanafaka ina modika andra ohatra hoe manana trano tsara be nefa mifatotry ny drogy tsy fiainana zany inona moa zany hoe manana fiara zay tena tianao tsy haiko hoe inona tena tianao zay atao ambony tany kanefa ianao a tena ao anatiny tena hoe fangejana maro isan-karazany tena mijaly ny olona rehefa voafatotra kanefa io jesosy io jesosy kristy izay tena tianao ary nanome fitiavany ianao miandry ianao ankehitriny io de voalazany tenin'andriamanitra fa izy tonga tsy mitondra ny aretinao fotsiny fa tonga mba hanafaka anao ary ao anatin'izany fanafahana lehibe zany ka na inona karazana fatorana karazana aretina karazana famatorana karazana olana eo amin'ny fiainanao ry havanao jesosy de tsy miova ary vonina izy a andray tanana ny fiainanao vonina izy a hitona fanafahanao anao ovakiko am'le tenin'andriamanitra ary ao amin'ny romanina toko 5 amin'ny anaran jesosy a vakitsika ny tenin'andriamanitra eo amin'ny 9 sy 7 amin'ny anaran jesosy fa andriamanitra nampiseho fitiavany atsika fa folo mbola mpanota isika de maty amonjy antsika kristy ko maky azy ny amonjeny atsika ho afaka mifatezerina ankehitriny rehefa nao marinina tamy rany isika ho anao zany zao a zay mbola tsy nandray le fitiavana mbola ny salasala amin'ny anaran jesosy a anio inoko fa resy lahatra ianao kay ve zany ve nifatra ny fitiavan jesosy ay fitiavana nanoloran'ny ainy ary fitiavana hiditra tsihatra eo amin'ny fiainako fa inonao jesosy mino ianao fa mataonao izy nitondra ny otanao tondra ny aretinao a de manomboka eo de raisin'andriamanitra ny an-danitra zany a ho ampidirin'andriamanitra anisan'ny zanany ianao ary ao anatin'ny fidiranao zanany zany tsaroa fa ny zanak'andriamanitra tsy maintsy mitoetra ny zanaky ny ray a tsy maintsy mitoetra any an-tranony dadany ny zanak'andriamanitra tsy hoe zay zany de fa manaraka ny fahitalavitra zao a de fa nino an jesosy de fa zay zany fa izao tsy maintsy makao an-tranony rainao ianao tsy maintsy miainy ny afatr'andriamanitra ianao tsy maintsy miainy ny tenin'andriamanitra satria jesosy kristy zay voalazany apokalipsy de tsy iza fa jesosy le tenin'andriamanitra zany hoe mino ny anaran jesosy ianao androany kanefa izao izay ny etape voalohany fa mba hafeno zany famonjenao zany de tsy maintsy manaraka zay lazay ny tenin'andriamanitra ianao ary ao anatin'izany fanaranao tenin'andriamanitra izany izany ho tondra le fahasoavana famonjena lehibe amin'ny fiainanao rehetra ilainao izay tsy maintsy andehananao any am-piangonana any andraisanao tenin'andriamanitra ahafantaranao indrindrindrindra andraisanao fanafana toro lalana amin'ny anaran jesosy ka izao hoe atonga ny fiainanao ho tongany am'le tena fiainana tsara indrindra na hoe excellente vie fiainana tena tsara indrindra izany ny fiainanao men'andriamanitra ozy ngeny apokalipsy e toko 7 a jesosy kristy a ny anarany koa de atao hoe tenin'andriamanitra apokalipsy 7 a zao voasoratra ino inge amin'ny anaran jesosy apokalipsy 7 andininy 7 amin'ny anaran jesosy ary miakanjo voafafy izy ary ny anarany atao hoe ny tenin'andriamanitra zany hoe jesosy kristy zany ilay natolotr'andriamanitra atsika
ilay mitondra ny aretintsika nanolotra ny aino atsika de ny anarany keo de atao hoe tenin'Andriamanitra. Zany hoe natao hoe mandray an' Jesosy ianao zany de mino aloha fa matoanao izy de mandray ny tenin'Andriamanitra fa izany fandraisanao tenin'Andriamanitra fa kanesanao any am-piangonana zany izany no atonganao andray, atonganao tsy ho very. Inonao le tenin'Andriamanitra, inonao Jesosy, tsy ampy fotsiny efa mino anaran' Jesosy de fa zay zany fa Jesosy dia tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy inonao, tsy maintsy aplikenao amin'ny fiainana zany ary ao anatin'izany fandraisanao ny tenin'Andriamanitra ny anatin'ny fiangonana izany. Etsy an-daniny ihany koa fa Andriamanitra tsy miasa irery fa miara-miasa amin'ny mpanompony izy. Izay ny fiasan'Andriamanitra nanangana ny fiangonana tamin'ny alalan'ny apôstôly izy ary maro ireo mpanompony mbola ankehitriny izay manangana ny fiangonana hatramin'izao andro ankehitriny izao. Mila makany am-piangonana ianao andray fanafana izay mikarakara ny fandarana mo fiangonana Refia Androndrakely. Raha tonga any amin'izany fotoam-bavaka izay inonao an' Jesosy, andraisanao tenin'Andriamanitra izany ianao de ambara aminao ihany koa fa misy fanafana amin'ny anaran'i Jesosy ao. Ianao zay mahatsapa fa olo meloko, olona voafatotra, ianao tena tian'Andriamanitra. Mety mepanganao satana hoe ianao nge fa tena devoly velona tsy ariavana, tsy devoly ianao. Zany devoly zany tsy olombelona, fanahy zany fa mety mitoetra ao anatin'ny olona ary rehefa mitoetra ao anatin'ny olona izy de mampahory ny olona. Araka ny Matteo 20:17 hoe raha mivoaka amin'ny olona ny fanahy maloto, zany hoe ny fanahy maloto zany na ny fanahy ratsy de tena mitoetra ny anatin'ny olombelona. De ao anatin'ny fandehanantsika any anatin'ny fotoam-bavaka ary havana, ao anatin'ny fivoriam-bavaka zay anasana ianao ao amin'ny Refia Androndrakely isaky ny alahady amin'ny 7 amin'ny 9 amin'ny 1:10 ary amin'ny 2 sasany. Ao anatin'io fotoana io de ao anatin'io afahanao tena manatona an' Jesosy, afahanao mandray ny tenin'Andriamanitra ary afahanao mandray ireo fanafana maro isan-karazany. Tsy misy fatorana ka tsy mety afaka zany amin'ny fiainanao. Na inona karazana fatorana azadino fa tsy nateraka ny ijaly ianao, tsy nateraka ny ahantry ianao. Ary zay no antony izao fandarana izao. Izaran'Andriamanitra no ny fitiavana ianao, fitiavana zay hitondra fanovana ny fiainanao zao ankehitriny zao, hitondra fanovana ny fiainanao amin'izao andro ahiratan'ny masonao zao. Ary azadino fa fitiavana mitondra anao hatrany ankoatra izany. Ny olona raha tianao hatreo am-pasany ianao de ateriny rehefa maty fa tsy namana intsony, fa ny an'Andriamanitra fitiavana mandrakizay no nitiavana ianao. Inona dika zany mandrakizay zany? Ny nazy tsy hoe hatreo amin'ny fahafatesanao de zay de vita, fa miantoka anao hatrany ankoatra ny fahafatesana. Zay ny dikany hoe fitiavana mandrakizay, fitiavana miantoka ny mandrakizay fa tsy fitiavana hoe hatreto fotsiny. Le fitiavan'ny olona misy fetry fa fitiavan'Andriamanitra miantoka ny mandrakizay. Iza ny mahavita an'izany? Andriamanitra nanome anao zany. Tena tianao Andriamanitra, manasa anao zay raisany fitiavan'Andriamanitra izany. Tsy mbola tary ianao amin'ny fotoana maty ianao tsisy hevitra tsony na inona vavaka ataon'ny fianakaviana hoe mivavao any fanany, c'est trop tard. Fa zao ianao matsiaro maheno, mety marary eny amin'ny hôpitaly ve ianao, mety tsy fantatra hoe inona mahazo anao, mety efa tena ao anatin'ny fahatsopana tenana tanteraka ve ianao. Ry havanao, tongava raisany fitiavan'i Jesosy zany. Raiso Jesosy, raiso ny teniny satria Jesosy ny atao hoe Jesosy de ny tenin'Andriamanitra. Raiso Jesosy maneke azy ianao, manapa-hevitra ianao hiala amin'ny toerana misy ianao anatona an' Jesosy Kristy satria izao ny teny makany saty amiko ianareo. Mbola vonona Jesosy mbola vonona Jesosy ny andray anao noho izany de isao hoe zany fitiavana zany fitiavanao antsika tsiraray avy ninona mety fahadalanao de tianao Jesosy ary vonona ny anafaka anao ary tena capable ny anafaka anao amin'ny lafiny rehetra, na amin'ny olana ara-piainana zany, na fahotana zay mangetsanao, amin'ny aretina zay mangetsanao de izany indrindra, izany le filazantsarany Jesosy manafaka anao, manasa anao zay tompoko. Any amin'ny manodidina ny Antananarivo ianao de maro ireo Refia Sampan'Androndrakely izay anasana ianao any amin'ny faritany rehetra any anasana ianao
ny tenako zao de mendraikitra ny fiangonana Refia ny Manjakandriana manasa anao zay ary ao Androndrakely zay eto Antananarivo tsika de manasa anao mihitsy ho tonga ao Androndrakely fa tena zava-dehibe no andraisantsika fahasoavana no andraisantsika zany fitahim-panahy lehibe omen'Andriamanitra antsika zany ka nova ny tantarantsika amin'ny finoanan Jesosy Kristy. Tena tianao Andriamanitra, tena tianao Andriamanitra, tena tianao Andriamanitra. Ivavaka ho anao atompoko amin'izao fotoana izao. Tsy ny fanaratsy akory na ny devoly ireo ny tompony teny farany amin'ny fiainanao fa Andriamanitra manana projet. Andriamanitra efa naneo, efa nanomana, efa nahavita fa mandray sisa ny anjaranao, misitraka sisa ny anjaranao. Ivavaka ho anao. Ry Andriamanitra raiko amin'ny anaran'i Jesosy androany no ivavako amin'ny olona rehetra izay mandre asa mahita ankehitriny. Fantako fa maro be ireo olona izay miaino ary nanaraka amin'ny fandaharana ary ankehitriny tapa-kevitra Jesosy eo nandray fitiavanao, ilay fitiavana manova olona, ilay fitiavana manafaka ny olona, ilay fitiavana manasitrana ny olona. Na iza ary vonona ankehitriny Jesosy eo de fantatra de miasa ao aminy ianao, fantatry ray malalo fa mikasika azy ianao fanamasina ary amin'ny anaran'i Jesosy ireo hery maizina, ireo fatorana, ireo sakana, miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tonga ny olona ary tsy masakana ny olona andray zany fitiavan'Andriamanitra izany ny heriny maizina. Niza marary ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy sitranina ny fiainany. Niza ao anatin'ny fatorana maro eo amin'ny fiainana ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra velona. Fa ako zany sitranina amin'ny anaran'i Jesosy ny aretina. Fa anany olana amin'ny fiainan'ny olona, na olana amin'ny tokantrano, na olana inona na inona eo amin'ny fiainan'ny olona amin'ny anaran'i Jesosy. Ireo olana amin'ny tokantrano fa any zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ireo olana ara-bola fa any zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ireo olana ara-piainana ara-kasa fa any zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tahina ny tsiraray avy, arotsaka ao amin'ny fanasitranana, aidina ao amin'ny vahaolana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Niza zanak'Andriamanitra, niza nanolo tenao an Jesosy, fantatro fa tia azy ianao, ary niza nandrea tety tia azy ianao. Misaotra Tompo ny amin'ny asa lehibe izay ataonao amin'ny anara maherin'i Jesosy. Amen. Eny ary Tompoko de makasitraka anao naritra hatramin'ny farany nanaraka ny fandarana de manao mandram-pioana tahin'Andriamanitra Tompoko. Teo afaka va ianao? Fandarana iarana fiangonana Refia Androndrakely.